ronono indray ny malagasy na piady ny malagasy. Ny zavatra efa vita, efa hitako fa efa famadihana lehibe teo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny fiantsoana sy ny fanakaramana fikaramanady. Fa mbola tsy nijanona teo ihany fa dia mbola niantso ihany ny tenany fanasaziana ny firenena malagasy sy ny mponina ato aminy teo misehatra iraisam-pirenena. Everiko angambany fa fotoanany izao mba antsiana ny dia, satria io fitiavateny io dia mety hamono ary mety hahavitana zavatra tsy mahasoa ihany koa ho an'ny mpiray tanindrazana. Inoko fa tsy tokony hiziriziry amin'ny heviny sy amin'ny fitiavatenany intsony ny filoham-pirenena teo aloha, fa mba hitsinjo ny vahoaka malagasy roapolo tapitrisa. Zavatra andrasantsika satria mijery ary mieny ny vahoaka malagasy jivaky volo ankehitriny amin'ny fihetsika ireo ray aman-dreny ireo, ka inoko fa fotoanany ampisehovan'izy ireo ny fitiavan-tanindrazana, satria dia ho tsarain'ny tantara eto ny tsirairay avy. Tsy maintsy miroso isika hoy ny filoha Andry Nirina Rajoelina sady nitondrany ihany koa ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny vahoaka malagasy ray manontolo ngambany dia tokony hotony daholy ary tsy anaiky ho reberebena na atao ampisavorovoroina ny saina na koa hoe adalaina, satria betsaka no manadala sy manao akilalao mihitsy ankehitriny ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, ka tokony hotony soamatsara sika satria misy mpitatana eto ary misy mpitondra eto. Zay ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy. Tsika dia tsy maintsy miroso ary tsika ihany koa dia nahoana tsy maintsy ampiasana ny hery rehetra mba anavotana an'ity fireneny ity, ka mangataka ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mba hitondra-bavaka an'ity fionana zay voalaza ny sadaiky fa fionana farany ity any Gaborone ny tenako. Tsy hiviny ihany fa fanasana avy amin'ny sadaiky amin'ny mahafilohan'ny tetezamita azy no antony nandehana ny filoha Andry Nirina Rajoelina hiazo an'i Gaborone. Saingy moa amin'ny mahadinika politika ny ho tanterahana an'i Gaborone ity dia indray anjara ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny mahampanorona ny atoko TGV azy. Samy mitodika an'i Gaborone zany ny maso sy ny sofin'ny ny namana Flaviana Ramarsson sy ny ekipan'ny TVM moa nilaka inisary ny teny Ivato araky ny naratsika azy teo zany dia tafatafa nataon'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita tamin'ny Palo Gazety iny narositsika teo ny alohan'ny aingany niara dita amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina moa mazava azy ny vadiny Mialy Rajoelina ny mpanolotsainy ny filoha Norbert Lala Ratsirahonana, ny ministry ny fifandraisana Henri Laurent Razasson, ny ministry mpanjakana amin'ny sanany fifandraisana amin'ny andro mpanjakana Ivemera Coutorson ary andriamatoa Élisée Ratsiraka zay ministra ao anatin'izao gouvernementa iraisana izao ihany. Ankoatran'ny filoha Andry Nirina Rajoelina zay niainga io tolakandro io dia io maraina io anko no niainga araky ny vovolazako tery ambolohany ireo délégation ahitana freana raiky amby folo ao anatin'ity famanany crise politika any Gaborone ity araky ny fanasany sadek moa zany araky ny volazany namana Nzaka Serge Randrianarso dia nanana olana kely any ohatra ny délégation avy amin'ny Aremany fa niravana ihany zany tonga teny Ivato anko ohatra ireo pomba ny freana telo. Nzaka Serge Faniry Nandrenomenjanary. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ny fanamarinana ny antota taratasy ho an'ireo isolotena ny vondrona politika hiatrika ny fivoriana any Gaborone izay voalaza ao anatin'ny tondrozotra avy amin'ny SADC. Isan'izany Ramatoa Isany Lanto Rakotomavo sy Christine Razanamaso, Andriamatoa Isany Azo Andrenanarivelo, Erra Somarmaka Maharanto Jean de Dieu ho an'ny TGV.
andriamatoa isany lainiriko zao miasin'andriamanjato ratsirahonana norberlala Jean-Marc Sarakoto mamonjy ary Cyril Rasamzafy ho an'ny UDRC. andriamatoa isany Fivato Rakoto vao, Ery Rakoto be, Charles Merandremora Sata, Rakoto Nomenjanahary, Ramasy Adolphe, Benjamina Ramanatsoa ary Ramatoa Eliara Velomanatsoa ho an'ny Escopole. andriamatoa isany Voninahitsy Jean Eugène Beza Seramila, Alain Razafimbelo, Barra Fatrolaza ary Soja Jean André Di Kaleta avy amin'ny Laizasy. andriamatoa isany Pierrot Rajona Arvelo, Zema Guillaume, Efiany Hyacinthe, Yvon Paul Razafimandriny ary Maître Willy Razafinjatovo avy amin'ny MDM. andriamatoa isany Zaki Simon, Simon Pierre, Rabierson, Emilien Janot ary Ramatoa Ramisandrazana ho an'ny firehana Ratsiraka. andriamatoa isany Mamy Rakoto Arvelo, Manandafy Rakoto Nirina, Fetson Rakoto Andrenirina, Zafila Stanislas, Manuela Henri Randrenjatovo sy Ramatoa isany Rufine Tsiranana, Hortense Sarajoarson, Yanta Randremandranto, Maître Anitra Razafimanatsoa ho an'ny firehana Ravalomanana. andriamatoa isany Profesora Zafy Albera, Manoro Régis, Iva Razanamasy, Emmanuel Rakoto Vahiny, Professeur Miandrosoa ho an'ny firehana Zafy Albera. andriamatoa isany Profesora Ralson Roger, Profesora Manatsoa Victor, Robert Razaka, Ndriamanjary Jean André ary le marady Eric ho an'ny ASPM. nisy disadisa kosa ny délégation-ny Arema ka ireo nanao rangopoiny sorodalana ihany no nekeniny Sadek Iazo any Gaborone dia andriamatoa isany Vavo Benjamin, ny général Jotomo Ferdinand, Jean Félicien Rabiala de Paul ary Pierrot Rabie Manatsoa. tafajanona noho izany disadisa izany kosa ny Profesora Ange Andrenarsoa sy andriamatoa Moïse Rakoto Sianaka izay nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety avy hatrany. nitarika ny délégation-ny Uamad Monima nahitana n'andriamatoa Franky Randremanjaka kosa andriamatoa Monja Roindefo. endrika vonona amaolana no tazana teny amin'ireo délégation ho any Gaborone nisy any anefa ny indrikely dia niorakoraka miendrika fanerena raha moral na pression moral avy amin'ny mpiarady amin'ny firehana telo izay nanemitra ny varavarana miditra ao amin'ny trano fanamarinana ny antota taratasy teto amin'ny serana mpiaramanidiny Ivato. marinina fa olona dimy isaky ny délégation ihany no mahazo miditra ao amin'ny trano fivoriana ao Gaborone ka ny efatra amin'izy ireo ihany no iatohan'ny Sadek izay mandeha akoatr'izay kosa dia mianto tena mpiaramanidiny era Madagasikara no faniny Sadek moa no nitondra ireto délégation Iazo any Gaborone renivohitra Botswana ireto. fa azo lazaina fa firenena kely tsy dia lehibe loatra raha oharina amin'ireo firenena hafa aty amin'ny continent africaine. I Botswana, i Gaborone za moa dia voalaza teo aloha fa village, zany hoe tanàna kely no mihitatra no natsaraina tany ambolohan'ny tany. misy ny foiben'ny Sadek kosa izany toerana ao Gaborone izany anatanterahana ny fivoriana rahampitso anomboana izany ary manany crise raha maromarona kokoa ho an'ny politika eto amin'ny firenena. andao arahantsika vetivety ny sary mirakitra izany firenena kely Afrika izany. Gaborone no renivohitry Botswana ao atsimo antsinanan'ny Botswana no misy ity renivohitra ity eo akaikin'ny Oni Notwani 12 kilometatra tsy azo ny sisy tany ny Afrika atsimo teo ambanin'ny fiahin'ny gouvernementa britannika tamin'ny taona 1970 saika ry zareo no nitantana ny firenena hatramin'ny farany. Ny taona 1970 kosa no nahazo ny fahaleovantenany i Botswana nampitondraina ny anaran'ny mpanjaka Gossi Gaborone ny anaran'ny renivohitra rehefa avy eo. tanàna na irony antsointsika hoe village no ny andohan'ny Gaborone tany ambolohany. ahitana ponina eo amin'ny 770 sy 700 ka ny 700 sy 749 dia vehivavy avokoa. renivohitra ara-toekaren'ny Botswana i Gaborone isan'ny mandroso tokoa raha eo amin'ny sehatra ny asa fanorenana ankapobeny no jerena. Ny diamondra dia isan'ny mampanankarena azy raha io fanan'ny arena kibony tany io. saika ahitana ireo orinasa vahiny matanjaka miasa any an-toerana amin'izao fotoana izao toy ny orinasa Daewoo, ny Volvo, ny Hyundai sy ny sisa. eo amin'ny sehatra politika indray dia ao Gaborone no misy ny foiboetoeran'ny vondrona ara-toekarena Sadek nanomboka ny taona
valopolo 700 sy arivo.